Izahay moa zany teny chorale antsan'ny fanantenana eto Ampasy afesina amin'ny teny hoe afa. Izahay dia manomana hetsika fikarakarana fitokanana anay amin'ny 7 novembre 2021 zao. Izahay dia chorale niforona tany amin'ny février 2020 tany teto Ampasy fa amin'ny 7 novembre 2021 vao fikasa ny fitokanana izahay. Zay ny antony zao hetsika karakarainay zao. Izahay dia misy eo amin'ny 270 eo zay ao anatin'ny salataonany 12 taona ka hatramin'ny 17 taona. Dia noho izay eritreritranay mitokanana anay amin'ny novembre zay nanaovanay an'izao hetsika karakarainay zao izay efa anaovana antsoavy sahady aminareo chorale zoky rehetra eto amin'ny diocèse Tolagnaro mba ho tonga hanotrona anay amin'izay fotoana izay. Eto Ampasinapona isika zao eto amin'ny chapelle Saint-Joseph Ampasinapona dia ny chorale afa ansan'ny fanantenana Ampasy dia hitasika zao manao ny hetsika zay hetsika fitadiavam-bola satria ny chorale afa dia misy fanirina zay fifandrano azy ireo ny amin'ny 7 novembre zany hoe volana novembre ho avy zao zany nanaovana zay fifandrano zay dia hitasika eto zao ny hetsika zay karakarakorana ny famagnatin'ny fanomanana zay zao fanatiny fano satria manomboka androany filakandro ny fotoana zay ambony termine fitadiavam-bola zay ho an'ny fiomanana zay fifandrano zay dia tafitra ihany koa zao hetsika zao amin'ny hetsika pastoral ny fiangonana zany ka amin'ny kafaliana ho anay eto amin'ny chapelle eto Ampasinapona Saint-Joseph fa indrindra ny afa no manentana sika kristianina rehetra zay eto Ampasy ary sakanavaka mba hanotrona anay ary izy araka an'izay teniko efa tao voalohany hoe asa pastoral le izy dia anentanana ihany koa atsika kristianina rehetra zay zanakam-pelezana zay any Fort Dauphin na ivelan'ity fiangonana aty mba tonga hanotrona anay amin'izao hetsika zay ataona zay fitadiavam-bola zao fiomanana zay fifandrano zay dia araka ny hensika any amin'ny vaovao zany hoe fanentanana en publicité dia misy hetsika mizara toy zao ny fotoana zay amin'izao hetsika ataona zao zany ny amin'ny zoma ny androany zany dia ny fanokafana ny zay kermesy zay sy ny hetsika rehetra dia ny foot zay natao tamin'ny roa dia ny filakandro izana amin'ny filakandro ny kermesy hariva zany zay dia ny sabosy misy ny jus concert ary misy ihany koa ny misy zay anasahana sika rehetra sakanavaka araka ny lazaiko teo manomboka amin'ny 2 ora ny fotoana dia ny alady ihany koa ny famaranana dia isy ny concours de danse ary toizana ihany koa amin'ny kermesy izay fotoana zay ka eto ampamaranana ny tena koa dia manasa mbola mamerin'Andriamandeha ny fanentanana asika rehetra mba handray anjara amin'ny fanohanana anay amin'izao hetsika zay ataonay zao saotra indrindra toy. Izahay moa zany tena nomana an'izao hetsika zao ho fitadiavam-bola amin'izay fitokanana anay izay ka anentanana antsika rehetrarehetra mba ho tonga hanotrona sendray anjara amin'izany hetsika maro be zay nomanina izany. Akoatra ny mahafitadiavam-bola azy dia natao koa zao hetsika izao ho fiombonana amin'ny fiangonana ary fanehona ny mahiray atsika chorale. Ka izany indrindra araka ny fanentana dia manentana asika rehetra sakanavaka mba hanotrona anay manomboka amin'ity andro androany ity zoma zay araka ny fanentana zay natao tamin'ny radio mba ho tonga asika ho tonga maro hanotrona anay amin'ity hetsika zay karakaranay chorale afa eto amin'ny chapelle Saint-Joseph ity. Saotra indrindra tompo.